Toboko lasy toboko vavy, fifaliana ho anay indray ny mitsidika ny tokantranontsika amin'izao alina izao. Fandarana raisao aloha izay fantatritsika fa ny alarobia ary ny zoma no eto amin'ity fandarany televiziona MBS ity. Manolotra ny fandarana Vonsan Andrenjato, miarabanao tompoko, Ki Maxime Ralaiseny. Miaraba tompoko. Fantatritsika ny 9 Novambra 2017 dia andro anankiray nanamarika ny tantarany Madagasikara satria dia may ny rovan'ny Manjakamiadana tamin'io vanim-potoana io. Raha tsy ahivina dia kila firehitra tanteraka noho ny zavatra nitranga tamin'iny andro iny. 9 Novambra 2024 ny filohan'ny Repoblika dia mitokana ny fanavaozana ny lapany Manjakamiadana sy Besakana ary nitokana an'izany androany. Ndrenjato inona no azo ambara satria fantatritsika fa fotoana anankiray izay tena nanamarika tokoa ny tantaram-pirenentsika. Manantitra ny arahaba. Fantatritsika moa fa ny fitondram-panjakana mijoro ny rejima zany no manao fitokanana. Rehefa manao fitokanana ny rejima dia tarafin'ny besiny maro ao anatin'izany fitokanana zany ny endrikendriky ny toe-tsaina hoentiny mitondra ny fiainan'ny firenena. Ary izay no andraisantsika ny fampakafakana amin'izao alina izao. Voalohany aloha dia fantatritsika tao anatin'ny resaka ny fanaovan'ny président Repoblika fa ohatrin'ny mitady fihavanana ny président Repoblika. Ary rehefa miresaka izy dia manao hoe alao ny zavatra mampitambatra ihany no resahana fa tsy resahana ny zavatra mampisaraka. Dia angambo izay ny dikan'ilay hoe notakonana rideau be mihitsy teo amin'ilay scène zany ny Colisée. Ary tsy niresaka Colisée mihitsy ny président Repoblika nandritry ny kabary izay nataony. Ary fantatritsika fa ny nampimenimena ny olona, indrindra ny olona tompona anarana ao anatin'io rovan'ny Manjakamiadana io na rovan'ny Madagasikara moa zany no ikilasina azy amin'izao fotoana izao dia hitantsika eo zany ny fomba fizotrana izay kabarin'ny président Repoblika izay fa tena ohatrin'ny mitady fihavanana amin'izay ty président Repoblika ity rehefa miziriziry ary mandrahona mihitsy ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay nanao conférence de presse fa dia tsy azo ekena ny momba ny ranona sy ranona manonona mihitsy manonona anarana ary miteny mazava mikasika ny antoko fanoherana ny fitondram-panjakana amin'izany lafiny rehetra zany. Dia izay no hamakafakatsika ny raha teny anaty rova nitranga ny andron'ny androany. Tsapa tokoa fa tao anatiny fotoana maro raha nisy ny fikasana fitondram-panjakana anangana an'ity Colisée ity dia nisy reo antokon'olona vondron'olona maro ary indrindra moa zany anisan'izany ohatra dia ny AAM na ny antenimera nandrina etimerina. Fantatritsika hoe ny professeur Raymond Ranjeva no mitarika an'izany vondrona zany ary anisany tena nametraka mihitsy mazava amin'ny hoe tsy azo atao ny manorina zavatra hafa ao anatin'io rovan'ny Manjakamiadana io. Asa na eno an'izay tabatabany maro zay ve ny filohan'ny Repoblika no natonga azy nanakona n'ilay Colisée ary tsapa fa tsy niresaka mihitsy tao anatin'ny fandraisam-pitenenany ny mahakasika an'ity Colisée ity Ndrenjato. Tsara ny manamarika an'izay. Mihaino ve zany ny filora izany no resahantsika. Efa manomboka mihaino zany izy raha ohatra zay no hitsarana azy ary manomboka miasa ny antoko mpanohitra eto Madagasikara ny dikan'izany satria ny antoko fanoherana no miresaka an'izany lafiny rehetra zany ary ny olona manakina ny fitondrana no miresaka amin'izany fomba fijery zany. Fa ny fanjakana moa zany dia mbola eo ihany le hoe mahafanjakana azy mihevitra fa tompon'izao rehetra zao izy no maso mandidy satria azo zao ny fanjakana sy ny etsetratsetra dia milaza izy fa
tena tendrin-janahary no nahafahana nametraka izao fanarenana ny rovo zao satria mametrametraka daty eo moa zany ny président république amin'izay lafindreitretra zay ary zoany zany satria raha ny fahefana eny am-pelantanany mandra-pandinika tsara ny raharaha doublon de izy ny président république ary raha tsy mitandrina amin'izay raharaha doublon zay zany président république de veriko fa anomboka ilangilana izy rehefa manomboka miverina am'lohan'ny tsara ty fiainan'ny fireneny ty nefa moa tsy maninona zany fa zay aloha mbola ifampizakana eto Madagasikara am'izao fotoana zao de mametraka azy zany hoe raha io zany ny zava-bitan'ny président république sy ny fanjakana mijoro am'izao fotoana zao irerehan'ny fantatry zany ny volana tokana tamin'io raha ny feonandeha satria tsy mbola misy chiffre officiel ny feonandeha zany eniny mpanao gazety ary mba maheno zany ihany koa zany tsika de any am 22 millions de dollars ano any ary raha miampy an'ny raharaha etsy mahamasina zany 77 millions de dollars de fantaritsika fa misy any am 99 millions de dollars zany no vola nampiasaina hoentina manao an'ireo zavatra ho heverin'ny président république ao atao reo ny teny natorova aloha zany de efa tsy nety le Colisée ary tsy niresahana nefa nandanimbola de ahona zany mikasika an'izay ny aty Mahamasina moa zany efa tsy natratra ny fetrandro nahafahana nanatanteraka ny raharaha satria no heverina fa ho tamin'ny 19 ny volana Jona tamin'ity taona ty no natao zany fitokanana zany de nakisaka kely tamin'ny 14 octobre na de fantatra raha fa tsy tia frantsay mihitsy ty président république ty sy ny régime tarihany dia nanaiky iforotra ao anatin'le datany 14 octobre ny datany 14 octobre ny dikan'iny de république associée zany hoe mbola tena la Frantsa tanteraka no mibaiko an'ny Madagasikara communauté française moa no filaza azy tamin'izany fotoana zany fa raha le volana no iverenako zany Guy Maxime Ralaissaigny de mazava zany raha 99 millions de dollars zany no teo am-pelantanan'ny fanjakana zay lazaina fa volatsika madiodio marian'ny filohan'ny république tsara mihitsy tao anatin'ny fandraisam-pitenenany fa dia volatsika madiodio no nanarenana ny rovan'ny manjakamiadana moa zany sy be sakana voamarika ihany koa fantatsika raha zay ataontsika hoe 77 millions de dollars zay nanaovana ny kianjaben'ny Mahamasina moa fa mivadika ho kianjam-barea ary magaga moa de zay hoe misy ve fanapahan-kevitra nraisina teo anivon'ny conseil des ministres momba n'zany fanonona anaran'izany hoe manomboka izao de ho musée sy horovan'ny Madagasikara tsy ny conseil des ministres fa mila maka ny hevitry ny akademie pirenena aloha ny raharaha ary maro moa zany ny tompona andraikitra sy ny sehatra akademie pirenena malagasy mikasika ny atao hoe musée to Madagasikara de anjaratsika zany no mandinika an'izay hoe feno ve zay fepetra zay fa raha mandinika an'ilay vola fotsiny zany Guy Maxime Ralaissaigny de mahazava hoe de vita io zany verina amin'ny fiandrianana atsika moa fa nametraka hoe fiandrianana raraka tany ange tamin'ny ranavalina fahatelo iny ary akory atao f'izay moa zany ny zavanisy fa tokony rehefa anarina ny firenena de manarina ny firenena amina fenitra tena ara-dalàna ary tsy mahamenatra ny taranaka mapara fa manjary lasa le taranaka mapara mantsy ange mila ampianarina be dehibe mihitsy mila torona hevitra mila anaovana séminaire mihitsy mikasika ny hoe zao nge ny tokony atao rehefa mitondra fanjakana sy ny etsetretsetra fa raha manome toromarika fotsiny zany ny aminy hoe ny zava-misy eto Madagasikara rehefa république ny atao hoe république zava-bahoaka ny dikany vahoakany masomandidy ny vahoakany masomandidy ary maro anisany majorité de la majorité dia ny tantsapamokatra de mba te hisarika zany hoe raha mba tena mihen'ny fanoherana izy amin'ny kitsopoa mihen'ny olona mpamakafaka mendany amin'ny fanoherana izy amin'ny kitsopoa de mazava fa mahazo moissonneuse batteuse 7,7 ny vola ny lanina
nanaovana ny Mahamasina sy ny eny amin'ny Colisée sy ny Rovan'ny Manjakamiadana ary fantatritsika fa raha zaraina amin'ny région roa amby roapolo zany a dia samy manana 5 moissonneuse batteuse avy ny région roa amby roapolo ary fantatritsika moa am'izao tsika miteny zao a fa ny vokabary eto Madagasikara dia ty chiffre anankiray tena minorena mihitsy zany a 2 millions de padis 2 millions de tonnes de padis rotapitrisa vary akotra zany ny vokatra eto Madagasikara raha ny fomba ofisialy no resahana amin'io vary akotra io a dia misy 5 isanjato a very à la récolte zany hoe eo ampikirakirana ny very ny 5 isanjato ary io 5 isanjato io zany a dia tahaka ny hoe 500 millions de tonnes 500 000 tonnes marimarina kokoa ary raha ny taux de rendement zany am'izay 500 000 tonnes zay a dia any amin'ny 70% ny mazana ny dépailleur sy ny décortiqueur eto Madagasikara amin'ny ankapobeny mampametra-panontaniana antsika foana hoe tokony hanafatra vary hoe Madagasikara resakitsika indray mandeha teto iny a hojerentsika mihitsy iny amin'ny fotoana manaraka dia tena ho velarintsika tsara hoe toy ninona miainga avy any amin'ny famokarana satria misy asa 12 zay vao tonga any amin'ny vokabaritsika dia ho resahantsika tsara iny amin'ny fotoana manaraka fa hiverenako kely indrainjato a ny fandarantsika melohany ty an'io ty a dia nyresakitsika ny mpanjaka farany ankamaaloha toizako kely fotsiny le chiffre be dehibe nyresahako teo a raha ohatra zany ka 70% zany taux de rendement zany Guy Maxime Ralesena fantatra fa ingénieur agronome mantsy ianao dia lina fatratra amin'ny lafin'ny fambolena zany a sy ny fiompiana ary iverika fa anaovantsika fandarana manokana mihitsy fa za zany dia hikitika fotsiny sain'ny olona hoe tena lara-pamena ve le zavatra natao e zay zany le zavatra tiako atao ary raha izay lafiny zay zany dia tokony manana vary tsy very 350 000 tonnes de riz blanc zany tsika ary io nefa zany rehefa tena dinihana zany Guy Maxime Ralesena dia avy 20 endy amin'ny vary afaratsika zany a io le vary very io dia zay no atao hoe mitondra fanjakana zany a indrindra mitondra voaka dia mahatsiaro ny ombalahy be maso amin'izany fotoana zany amin'ny hoe andaotsika anamboatra ny fefilo dia io fefilo hitatsika iny zany ny digy zany a dia mianga viany Amatasoa io ary mepaka hatrany Farahantsana any Bevomanga ary tamin'izany fotoana zany dia tena herintsandron'ny olona nanaovana an'io fefilo io a dia ahafantarana hoe hatraiza zany a ny décalage zany hoe nielanelana eo amin'ny gouvernance nentin'ilay olona tsy nianatra ny salaka tamin'izany fotoana zany nefa nanao hoe andao hiditra makany amina maîtrise d'eau tsika amin'ny olona efa lasa zay na betsy mitatatra aty amin'ny taonjato fa raiky amin'ny roapolo oatra zao zany dia anjarantsika no mandinika an'izay ary tena haitraitra zany a ny zavatra atao eto Madagasikara fa manadino amin'ny ankapobeny a ny endrika tokony hanana n'ilay vahoaka malagasy amin'izany ezaka sy ny herintsika mba atavavoaka azy amin'ny fiainana zany momba an'izay indrainjato a mehezako an'izay lafin'izay dia ny hoe eo amin'ny 8 hectares eo ny tany azo trandrahana eto Madagasikara ary ny 5 isanjato amin'io a dia tany azo ajariana ambolena vary hitantsika zany fa malalaka dia malalaka ny 3 isanjato amin'io 3 isanjato ny 8 millions hectares io ihany a no voavoly amin'izao tsika miteny zao a ary raha toka voafe io moa dia ny rano ny vary a raha voafeno rano a dia mazava ho azy fa afaka mamokatra indroa isa-taona ny valam-panajariana anankiray zany a eto a Madagasikara dia hitantsika amin'izany fa tsy manofo mihitsy raha miteny tamin'izany vanim-potoana zany hoe afaka manondrana ary efa nanondrana vary Madagasikara raha toka ny momba ny voly vary fotsiny no resahantsika tsetrasetra tsy aritra iny iverenako ny momba ny 9 novambra 2020 nyresantsika ty mihalahy teto tamin'ny fotoana farany ny momba ny mpanjaka toera zay nanjaka tamin'ny 3 sy 7 ka hatramin'ny
7 sy 700 sy arivo taorinan'izay a dia nohony lay tragédie nilazana azy tao ambika dia tapatony mpanjaka de lasa ny frantsay any amin'ny Quai-Branly am'izao tsika miteny zao tsetratsetsa tsy aritra nyresahany filohan'ny republika ny momba niny zavatra iny tao anatin'ny fandraisam-pitenenana ahoana ndrenjato ny fahitanao azy mihaino ve ny filohan'ny republika araka nambarako tery am-piandoana efa manomboka mihaino ny président république ary vohitenany tsy mihaino eo raha ohatra ka reto mpanorvoana rehetrarehetra zany no henon'ny président république satria rehefa tena mandinika ny zava-misy iainan'ny firenena de ohatran'ny misy mpanorvoana be deaibe henon'ny président république ao ary zay mpanorvoana zay a de ohatran'ny tady andesiko a ny fiainana akapoben'ny vahoaka malagasy mariko averika indray mandeha moa zany fa ny planteur de riz eto Madagasikara no orinasa lehibe indrindra tsy misy orinasa mahavita ny vokatra vitan'ny planteur de riz eran'ny Madagasikara ary mahafiasa indrindra nefa satria voalazako izay hoe asa 20 vao tonga ho voambary ny vary oui de amiko zany ny fomba fijery amin'ny raha akapobeny eto Madagasikara de sahirana zany ny président république manatantera-javatra ary tsy niomana raha teo izy no hoe tena fahafantarako azy hoe ho lasa président république everiny fa tany amin'ny tetezamita angama de vita lisy tany amin'ny tetezamita zany dia ny foi ny loi any zany tsisy lalàna tsisy indra fotsy sy ninona zany tany anatin'le tetezamita dia nakatona daholo zay araka zay tiana atao ny radio sy ny télévision de ny fefena tsy mahazo miteny ny olona nambara tam'izany fotoana zany satria ty ministry ny kolotsaina sy ny serasera am'izao fotoana zao tia no anisan'ny tompona raikitra-ambony tao amin'ny ministèran'ny serasera tam'izany fotoana zany de laza mihitsy tam'izany hoe zay olona mahay manakatona radio sy télévision sy managadra mpanao gazety no tendrena ho tompona raikitra-ambony de tena manatanteraka tokoa izy am'izao alaim-panahy mihitsy teny hoe mbola ao anaty tetezamita ve tsika ty satria de mbola izany zavatra resahantsika zany no mitranga am'izao fotoana zao raha tsy resaka tsika ny tale général ny ORTM teo aloha Joara Voajanahary raha tsy resaka tsika ny Zokobe Roly Mercian de to alaim-panahy mieritreritra ny amin'ny mbola ao anaty tetezamita ve tsika ty nefa efa nandalo fifidianana zay ny fanekeny rehetra njenjato de efa nisy lalam-pandrenana moa lany tamin'ny 10 sy 20 dia io lalam-pandrenana io ry zareo no nanao azy ary tam'izany fotoana zany efa nikianina mafy hoe fa maninona moa no karaboky tany no entina mandeha mandany ny mifidy amin'ny fifidianana référendum tam'izany fotoana zany nefa moa zany de komoramorainy moa tsika malagasy eo amin'ny lafin'ny fanaovan-draharaha de natao teo ihany le izy de io iainantsika io de na zareo tompony ara zany tsy mahay miaina ao anatin'io lalam-panorenana zay norafetiny io ary mahavarina mihitsy ny zavatra misy am'izao tsika miteny zao de alaim-panahy ande iverina amin'ny tantara satria ny tantara tony moa de miverimberina ary tsy misy zava-baovao mihitsy eto ambonin'ny tany fa ny tantara ihany no miverimberina eo zany de arakaraky ny fahaizan'ny olona manitsy vatana ao anatin'ny tantara ny tokony tsy iverenan'ny tantara fa hoentina manatsara ny fiainan'ny firenena miainga avy amin'ny tantara zay ny tena zavatra tokony atao de fantarisika fa ny tena raha ny fanjakana malagasy farany iny nahalasa zanatany atsika iny de na tsy teo ara ny vazaha de nirodana foana iny ary niteraka zava-doza teto anivon'ny fiainan'ny firenena raha zany raha ohatra ka mbola nitohitohy kely iny fanjakana izy de atrano tsy misy ohatry zany tao anatin'iny raha iny tam'izany fotoana zany Guy Maxime Ralaissagneno de mazava ny fomba fitantaran'ny olona zany am'le raha hoe hatrany amin'ny andron'ny Ranavalona voalohany zany Ranavalona reniny de fantaritsika moa fa iny nanapaka an'le finaribavana andrenam-pomberina zany hoe le rang successorial de nanongana karazany ohatrany hoe nanao complot ny vadiny zany izy Radama premier de nanjaka lava indrindra teto Madagasikara iny mbola misy ekena ihany iny satria tena nijoro tena
ho tia taninrazana mihitsy zany le ramatoa manoloana ny antsojay a dadavin'ny anglisy sy ny frantsay a natao teto Madagasikara zany hoe andeha anjanaka ny Madagasikara zany tamin'izao fotoana zany de tena nanao izy satria 7 taona raha navalina reny no nitsangana no nijoro teo fa saingy zao rehefa mandeha ny tantara de tsy fantatra tsony zany ilay dama zany hoe Radamado zany a zay nandimby azy a rehefa niambo zany ny raha navalina première hoe inona marina ny tena eritreritry Radamado zany a satria niazakazaka be tao anatin'ny modernisme tsika zany hoe le ny dirany omba labe maso zany mbola ny salaka de Radamado ny apiso mianina ho mpanjaka efa lasa nanao an'iny dabara tena raitra be iny zany nandray nindrivotra modernisme de Radamado ny hevitra ny verina kely ihany izy amin'ilay fomba mampanao zany hoe efa nijery ny lafiny ara-sosialy be deaibe izy efa nijery ny dindona fiarahamonina amin'ny ankapobeny no faritana andrenam-pomerina izy fa ilay olona efa zatra ny lalan'ny ririnina reo tompomena kely sy tompomena be tanandritra ny raha navalina première zany a no nanjary sakana ho an'ny Radamado ary Radamado rehefa tena dinihana dia ny andafy avaratra ny tena ny ampangazy satria nepangazy satria raha nytoy zany Radamado de ny teny ambany tanàna no anjary collège de l'or zany hoe mpametraka ny mpanjaka zany tamin'izany fotoana zany zay efa lasany tao andafy avaratra de nikendaina moa zany a ny mpanjaka Radamado a de iny ohatrany hoe forme satria ohatrany nampandosiriny zalahy ihany izy a satria tena tiany ambany tanàna tena fatratra mihitsy zany io Radamado io tena nanome asina ambany tanàna satria ary mitovy laharana amin'ny Agamainty io Agamainty io zany a tena mifehny mainty eny reny teto Antananarivo ary tsy hita zay nalehany zany rehefa maty zany a i Agamainty de tsy hita zay nalehany de tahaka zany ihany koa ty Radamado ty tsy hita zay nalehany fa anto anatin'le vehivavy mifampitohy anankitelo farany reto zany a de tena efa tena karazany ohatrany hoe nandrorona kely ihany zany a ny fahefana teto Madagasikara ary le rangaha lehibe moa nanao fary mitety reny de niteteziny avokoa le mpanjaka lazavadiny zay mpanjaka lazavadiny ary toetrany misy taratra an'izany matahotra am'izao tsika miteny zao Guy Maxime hoe ohatra mbola misy rangaha lehibe koa am'izao tsika miteny zao a mbola manao fary mitety reny ary mitety fanjakana ary matahotra zany am'le réaction an'le député nambarantsika moa hoe milisy mihitsy ny fiatsika ataon'ny zalahy zany a am'izay lalam-panorenana zao ranga no miteny amin'ny olona hoe mahazo manao tatitra ianao naizanay satria député de Madagasikara ianao de lasa hoe aza mitrongo valan'olona ozy lay solom-bavambahoaka anankiray valatsika Madagasikara ary amin'ny mahasolom-bavambahoaka ny Madagasikara azy dia mananjo anao tatitra ny resaka teo ndrenjato mahakasika an'ilay hoe tohatra ny mahita endrika fitantanana tetezamita raha ny zava-misy am'izao fotoana zao fa zay tokoa ange no mahatonga ny rehetra valalanany amin'ny hoe toa isaky ny misy fisehoana dia manao fampanantenana pokaty toa manao fampelezan-kevitra lay filohan'ny repoblika ary raha raisina zay nambarany tany anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra sy tao anatin'ny fotoana ny tantana ny roa taona lasa de tsapa fa tena maro de maro kanefa raha jerena ny endriky ny raisitsika fotsiny ny teti-bolam-panjakana nanomboka tamin'ny taona 7 sy 7 idinika ny 2 tsika zao de to hita taratra fa tsisy fivoarana goavana ny teti-bola zay ampiasaina eo anivon'ny fitondram-panjakana zany ary tsapa fa
tsy mitodika mihitsy makany am'izay lara-pahamena sy ny maika sy ny ilainy vahoaka sy ny andrasany amin'ny fitondrany zany indrenjato am'izao tsika miteny zao a iresaka tokoa tsika ny teti-bolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo arodiniana ao anatin'ny vanim-potoana ny fivoriana ara-potoana moa tsika zao tsika miteny zao a ahoana no mety hoendriny mbola mety hitodika kokoa any am'izay fampanantenana tsy ho tanterak'izay ve sa mety mba azo eritreretina ny iovany zany raha am'izao fomba fiasa zao ntsika moa zany eto zany de hijoro mihitsy hoe mba tena anao contre pouvoir ary rehefa miresaka am'zany tsy hoe manao alakobika tsy tiako tare ary angamba tsy mbola izany mihitsy a no fomba fiasantsika hatram'izay zany fa niezaky tsika ny nametraka hatram'izay nanaovana famakafakana zany angamba niezaka foantsika nanao a ny ampivoarana ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny ary zay fampivoarana ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny zay zany a no ataontsika karazany hoe dindronyity fandaharanyity zany a mba tsy hisy intsony zany a manomboka zao zany a ny olona ilaza fa zay zavatra rehetra teneniny dia masina mihitsy zany le vory zareo no mitondra de masina ary rehefa tsika no miteny de mitondra fanakorontanana ono no ataontsika amin'ny zavatra rehetrarehetra atao nefa dia teo fotsiny ary zao tsika de efa nampafantatra hoe ny lohan'ny mpanjaka toerange ka efa nangatahany fanjakana teo aloha de aiza le continuité de l'état zay nge le ambadiky resatsika miresaka continuité de l'état ianao fa iondrindritsika ary zay moa no natonga atsika foana ny teny ambenimbeny hoe tsy tompona ndraiky zany olona miteny fa tsy misy zava-bita enimpolo taona lasa teto amin'ity fireneny ity nanao ny asany ny repoblika voalohany zay filohan'ny république nanao ny asany république faharoa fahatelo a tonga amin'ny fahaefatra tsika ka io continuité de l'état io a misy volavolan'ny nalàna tonga am'izao tsika miteny zao a alefa ny amin'ny anteny miera-pirenena momba ny projet présidentiel zay ho resantsika amin'ny fotoana mampety azy satria miteraka resa be io resaka projet présidentiel inona ny atao hoe projet présidentiel fa nga moa lay politika hoentiny lay filohan'ny république amin'ny maha-candidat azy tsy ino no eritreretiny fa ho programme général de l'état rehefa avy eo a dia ny gouvernement tany manatanteraka ny asa ko nahoana no mbola misy nataontsika hoe projet présidentiel miresaka continuité de l'état ianao andrenjato teo ary eo indrindritsika malaza tatoaty moa ny hena mitokana EPP manara-penitra Patsehivoko tao anatin'ny fitondrana Marc Ravalomanana ako no masamy teny fa ny ohatry ny 7 ny fotodrafitrasa voalohany zany na ny EPP vitan'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana andro nitsaroko tsara mihitsy ary tsara koa mampatsiangy satria hoe tsisy neninona vita fa ny filoha Marc Ravalomanana no nametraka ny Brao tenenivo ny commune voalohany mitovy nametraka ihany koa ny Brao ny Fokotany ary ny fanajariana momba ny asa-pamokarana maro de maro ary tsaroko tamin'ny taona 4 ndrenjato za moa tao anatin'ny ministère n'agriculture ny asa de efa tafakatra 7 taona l'hectare tamin'ny faritra vakina karatriny ny vokabary tamin'izany fotoana zany ka zany natao hoe continuité de l'état fa am'izao tsika miteny zao aloha de latsaka indray ny vokabary amin'ny 2 taona sasany amin'ny 2 taona eo isaky ny hectare io moa zany de mampalahelo mihitsy satria rehefa miakatra ny vary a de misy manao déclaration tsy fantatra zay fiavian'ny ny fiabilité en chiffre sy ny ohatra zany a de milaza fa misy rupture de stock eto Madagasikara na hoe ahina ny ny rupture de stock de manafatra ny stock tampon io zany tsika am'izay lafin'izay nefa io zany a de tena fanetry be ny fambolem-bary eto Madagasikara io fanafarana satria tam'rain'ny mpanangom-bokatra zay tsy izy a ny vokatra ny tantsa any amin'ny faritra misy a manjary lasa tsy solvable any amin'ny fampindramam-bola ny tantsa zay anao collecte am'izany fotoana zany na andeha hitahiry ny variny fotsiny aza de manjary lasa maka fepetra be dehibe ny mpamatsy vola ho an'ny tantsa am'izany lafin'izany satria le économie réelle njereny zany hoe ilay feo sy ny information famovoy eo amin'ny sehitry ny fambolena indrindra ny fambolena vary a de mandray fepetra izy
am'izay lafin'izay de tsy misy afa-tsy ny tanjam-pamokatra ihany a no enjadinyrihitra am'zany lafin'rehetrehtra zany ary fantatritsika fa hoit eo ny fomba hahafahan'reto fanjakan'reto manitsy ny lalàna fitantanam-bola io a efa nyteny moa izy zany zao hoe de fa ovana ny tantsaha zany ny tena azon'ny tombonday iny am'ty tetibola amin'ny fanjakany ty mihaino atsika koa zany izy ny dikan'izany Guy Maxime Ralaitsaena fa ireto fepetra reto de tena mahavalalana mihitsy hoe ny économie nationale amitsika am'teny zao a dia ny jaune France no lohalarana am'zany lafiny zany de varigny ianao zany hoe jaune France angere olona ka tsy manakara mavary masaka ny jaune France angere olona ka tsy mandray anjara amin'ny fampandrosoana araketra amin'ny akapobe ka Madagasikara ny jaune France angere olona ka tena ny ambassade lehibe eto amin'ny firenena no mandeha amin'ny telefônina amin'ny président de république hoe tsy tratra ny remboursement na TVA any ary zany nefa no voalohany lohalarana mitracte zany hoe mitarika ny toe-karena malagasy manaraka azy eo zany de ny énergie fantatritsika moa fa ireto énergie reto nge tsy voafe amin'ny fanjakana mihitsy état dans l'état zany io rehefa tena resahanao zany lafiny zany io ny faharoa nefa io no subvention be dehibe indrindra vetivety fa namarihana fa raha miresaka énergie tsika dia Madagasikara dia avo roeny ny vidin'ny herinaratra mihoatra ny Maurice mihoatra ny sud-africain ary mihoatra ny Sri Lanka ndrenjato de hitatsika am'izay lafin'izay zany no zavatra mitranga eto Madagasikara ny subvention am'ireo reo compagnie reo zany a amin'ny resaka énergie fotsiny a raha ny JIRAMA no resantsika rehefa miresaka JIRAMA mantsika de tsy maintsy tafiditra foana ny compagnie pétrolière satria ny compagnie pétrolière sady tompona groupe fournisseurna carburant fuel na gasoil zany de fantatritsika fa indraindray izy io a 400 milliards d'ariary zay ny ambany indrindra 400 milliards d'ariary tamin'ny taona 10 fa am'izao tsika tao amin'ny elanelany taona 12 sy 10 sy 13 sy 10 de niakatra hatramin'ny 600 milliards d'ariary 1000 milliards mihitsy ary am'izao tsika miteny zao fa tena manakaiky ny 1000 milliards ariary zany ny subvention de l'état lasa ny JIRAMA de marihana zany moa zany a fa ny atao hoe subvention na ataotsika miainga am'le 400 milliards zany a 400 milliards d'ariary de totaly ohatran'ny hoe gasoil na 67 millions de litres zany ary zany gasoil 67 millions de litres zany a de tsy vita mihitsy manao ny stock de régulation eto Madagasikara satria ny stocktsika zany a reo capacité en stockage eto Antananarivo zany no resahana satria ny mise à la consommation à 90% zany de eto Antananarivo no mandeha dia ery Akorondrano sy ny eto Sonerano reo zany a tsy mahavita an'zany capacité zany de aizara zany le 67 millions de litres de tsy maheno ny fofony zany akory mivoaka malagasy ary tena manahirana mila hoandrareo groupe parlementaire moa zany de tokony indrindra fa maro anisa satria zay no atao hoe raha mpanjakana raha pirenena ary raha ny subvention tak zany no goan'ny olona 5.10 isan-jato fotsiny satria zay no voasahan'ny JIRAMA manerana amin'ny Madagasikara 5.10 isan-jato fotsiny de ahoana zany tsika ambiny zany hoe 5.20 isan-jato eto Madagasikara tsy teny zany tsika tsy volana manoloana ny mizanatsindriny loatra zany nefa dia manao any amin'ny atao hoe démocratie zany tsika eto Madagasikara zany ono no atao eto Madagasikara ary rehefa zany le zavatra de manahirana be zany a ny raha pirenena ary mila tena mazava indrindrindrindra moa milaza ny hiditra any anatin'izany hoe fangararany information mpanjakana zany ny fanjakana mijoro am'izao fotoana zao a de tokony avoaka zany a zay taremary ary io indrindra matsika andrianjatony amin'ny hoe isika malagasy na ny firenetsika Madagasikara zany de tokony manana potentialité énergétique lehibe indrindra eo ny rano ary eo ny rivotra ary eo ny masoandro
fandratsika hoe ngeda be zany potentialité zany fa ny olana am'izao tsika miteny zao raha am'resaka jirama ianao efa nisy andrana natao tam'ilay filora zay tsika mamokatra moa am'izao fotoana zao ary misy fitarainana am'izao tsika miteny zao miainga avy amin'ny mpamokatra sy ireo zay mahazo tombontsoa zany ao anatin'ny sehatrasa any Tsimororo makasika an'io filora io efa nisy andrana natao makasika an'ireto le énergie thermique ampiasaitsika resanao io dia naomby lay andrana natao kanefa nagaga fa dia mandeha makany am'izay fiarovana ny tombontsoa ny compagnie zay dia nifoanana indray lay fiarahamiasa tamin'ny Tsimororo zany am'ireo compagnie zay mamokatra ny herinaratra eto amintsika ny tena olana andrianjato amin'io dia zao hoe isika mividy herinaratra am'ireo compagnie ireo isika mividy 15 cents ary mivarotra 10 cents ny jirama kilowattheure io zany par kilowattheure io dikan'izay mivarotra fahatiantoka ny jirama ahoana moa no tsy diratrosa 400 milliards ariary hatramin'ny 700 milliards ariary ny jirama noho izany fomba fitantanana zany ary fomba fitantanana zay tao anatiny tetezamita hatramin'izao tsika miteny zao dia tsy nety afaka tamin'izany isika ny le Tsimororo moa zany raha malala fa efa tena mamokatra ary masana ny filan'ny jirama fa nasiny zala am'le appellation numérique de fesiny ny appellation numérique am'le vokatry Tsimororo zany dia 380 eo lay appellation numérique nahazatra le importation zany 180 de sambadidaka zany ny olona sao de tsy mety aminay sao de manimba ny groupenay sao de manao an'izao sy ny etsetretsetra de manaiky lembenany eo moa zany tsy fantatra koa na vazaha mody miady na ahona ny tena fandehany fa de manaiky lembenana moa fanjakana am'izany lafiny rehetrarehetra zany de mbola manafatra ihany zany zareo am'izay lafin'izay ary efa manafatra reto le compagnie pétrolière reto de fantatritsika fa ny différentiel tsy fantatry ny fanjakana akory tsy hainy mihitsy tsy ampisehony amin'ny fanjakana ary fony zato anaty gouvernement de variana mihitsy mahita ny adevitra amin'reto le compagnie pétrolière reto ny compagnie pétrolière indray no miteny hoe inona moa zany ny désideratahana gouvernement zava-doza nge zany izy zany nefa mihevitra tena fa gouvernement eto Madagasikara avelako eny moa iny fa misy devoir de réserve ihany am'izay lafin'izay fa rehefa mandeha ny raharaha zany eo am'le fanaovana ny raha satria tsy fantatritsika ny dikany atao hoe inona marina ny tena tombontsoa azon'ireo compagnie pétrolière ireo anatin'le prix ana carburant io izy ko tsy miteny raha teo de ny fanjakana koa lasa monsieur sucré zany hoe lasa mitsetsitra n'le vaoka malagasy koa izy efa nambaratsika tamin'ny fandarana hafa moa le hoe 228 ariary par litre ny gasoil miampy TVA miampy 228 ariary par litre ny droit de douane pays de raha ny tena marina tsy mila n'io le TVA sy droit de douane pays io zany satria tokony TUPP no ampiarina raha ohatra zany ka tena tia tanindrazana raha ohatra zany tsika ka tena ametraka ny hoe tombotsoany vaoka malagasy maro anisa zay mampiasa n'io termique io zany hatrany amin'ny fandrahoan-tsakafo ka hatrany amin'ny fampidonana eny amin'ny mille eny amin'ny kubota sy ny tracteur sy ny etsetretsetra de fantatritsika fa tena tsy tombotsoa amin'ny firenena mihitsy zany no mametraka an'ireo TVA reo sy ny droit de douane pays nefa moa de zay ny zavatra mitranga efa nambarantsika teo fa ny gasoil raha ohatra ka tsy mitsetsitra amin'ny fanjakana de any amin'ny 2743 ariary ny litatra ary hitantsika am'izany fa misy zava-doza mihitsy ny ohatr' zany satria ny fanjakana indray mikaikitra n'le vaoka malagasy eo amin'ny fandehana raha maro samihafa ary fantatritsika fa ny olona any ambanivohitra no tena mitondra ny anjara brikiny lehibe amin'ity resaka carburant satria io moa zany no anamboaran-dalana eto Madagasikara ny any ambanivohitra nge zao raha ohatra ka mbola manodidina ny 4,000 mahery kely eo ny litatry ny lasantsy any ambanivohitra nge fa mividy hatrany amin'ny 10,000 ariary 9,000 aza misy fotoana lavidavitra moa arakaraka malavidavitra n'le izy de lalàna apetraka amin'ny fanjakana moa ity fanjakana ity no ny teny an'izany hoe tsy azo atao no migadra mihitsy le olona nivarotra gasoil na lasantsy tamin'ny bidon eny amoron-dalana
fa mandano ianao mihoatra Antananarivo a 20 kilometre Antananarivo fa ny olona ihany no lasa pompy any amin'ireny satria toerana vao miala lavitra na Antananarivo ny compagnie pétrolière manao ravitaillement atsakany davany a ndikan'izay a ny olona no manao an'le auto ravitaillement de mbola be di ihany ny olona am'izay lafin'izay hoe migadry tandremo fa tsy azo atao zany sy netsetretsetra manaovy ianao mazie de ataovy ny fomba hahafahan'ny olona rehetra eto Madagasikara na any Antsakobe na any Ambatosana na any am'izay toerana farany lavitra indrindra sarodalana indrindra nosy be anala midongy atsimy focap sy netsetera de ataovy tongany daholo ny solika de am'izay fotoan'izay a tsy misy zany rehetra zany de tsy mampiatra an'le lalàna ianao fa ianao le mampiatra an'io lalàna io nge ny tena mihezan'ny olona ary manitsakitsaka azy ary resantsika ny lalam-pandrena resantsika ny lalàna manan-kery a vao hitsakitsaka fa mahakasika an'ilay jirama teo ndrenjato a dia rendray zao fa anoany misy fifanarahana zay angatahana mihitsy amin'ity fanjakana ity ny sy ny mangarahara momba an'izay satria ireo fitaovana zay mividina tamin'izany vampitony zany no eritreretiny compagnie indray ho amidy amin'ny jirama zao tsika miteny zao de tsara loatra raha toka mba misy ny mangarahara momba zany satria patsivina foana fa volam-bahoaka zany rehetra zany ary ny teti-bolam-panjakana dia natao anasoavana ampandehanana ny raharam-pirenena kapeny ny aya tsy havanana fa de tsy maintsy miteny ohatr'izay ihany moa tsika eo am'izay lafiny rehetrarehetra fa ny amaranako an'le hoe ny fototry ny toekarena malagasy zany a dia larana fahatelo am'izay zany ny industrie na boisson alcoolique de io zany le ambaran'ny pays stratégie hoe risque russe ny Rosiana voaravany rindriny Berlin de nyrodana ny firaisana sovietika de tany amin'ny 120 millions tany zany 130 millions tany ny Rosiana fa ny Rosiana lasy vavy zany a raha ny Rosiana la zany a de malany toka hatrany amin'ny 21 litre par semaine isan-kerinandro ary ny vehivavy eo amin'ny 17 litre eo de teo no niteraka an'ilay tsy fafahany vehivavy nanananaka intsony de nanjary potika be zany le vahoaka Rosiana de fantatsika fa nisy fotoana izy efa nidina tany amin'ny 75-80 millions sisa fa nietsika zany a ny président Poutine de nanao relevé défi enjana be satria nisy an'le ankivy nataony tandrefana zany a mikasika ny Crimée de nanao ezaka ny Rosiana am'izao fotoana zao a no manondrana vokatra ara-pambolena betsaka indrindra ary raha ny blé fotsiny zany resahana de ny blé vokarin'ny frantsay a no aondrany Rosiana ary io Rosiana io moa fantaritsika fa firenena hafa kely izy io no atao hoe mamofo zany hoe reny le éléphant tranainy be reny zany a de mitahiry rano be ao anatiny eo mitahiry zavatra be ao anatiny eo zany ary mpanan-karena faran'izay mpanan-karena io Rosiana io ary zay no na ambony tany na ambanin'ny tany na ambony tany na ambanin'ny tany zany ny Rosiana efa namidiny ara-mony sasany ho an'ny Amerikana fa mbola reo zareo a manana ny maizy azy ary miverina am'izay tanjany zay zany ny Rosiana eo amin'iny lafin-javatra iny nefa na izany na tsy hainy moa ny équilibre mondial dia équilibre mondial ihany a tsy maintsy anjaratsika no mijery an'izany zany amina stratégie global miainga avy eto amin'ny fiainan'ny firenena de mijeritsika hoe ahoana marina raha moa zany a reto vahoaka malagasy a zay amoraina ny fananganany pibary eto Madagasikara tena mora de mora mihitsy satria de any anaty lalàna fitantanam-bola io a tena tsy otsony mikasika ny hoe satria misy fiangonana satria misy fianarana satria misy any fa io zany no everina hoe mpampiditra etra be indrindra ho an'ny fanjakana malagasy a de ohatran'ny ampiroboroboana zany zay lafin'izay nefa ny lesoko am'izay de izao a ny force ouvrière zany hoe lay tena le olona malagasy miantoka ny fampandroson'ny firenena no tena potika ary menamolotra daholo a bangaridana tena fotsiatsatra mato azy tena tratranyty aretina valana aretina rehetrrehetra ty zany a ny tapafatesana tena lasa tapafatesana noho ny alcool zay zany zava-dozy eto amin'ny fiainan'ny firenena de anjaratsika no mijery an'izany hoe azo ahitsy ve zany a de milaza fotsiny moa tsika fa tsika mbola mitondra tsika
miezaka ny tondra ny eo mantsy ny mampitahotra n'le mpitondra fanjakana nge nefa tena jeu démocratique mihitsy zany nareo zao no mitondra fanjakana de tazomafy ny fanjakanareo fa zay mpanohatra miezaka ny andeha hitondra fanjakana zay nge le atao hoe jeu démocratique ary tsy zakany zala zany fa heveriny hoe mandrak'izay dory amenina doridori de izy zany no hitatana an'ity Madagasikara ty zay mitondra eo zany de teny tsy azo atao zany tsy azo averina ntsony zany maro karavalomana mbola tsy miteny an'izany nge mbola miresaka démocratie nge zao tsika mbola miresaka fanoherana nge zao tsika de ny fanoherana miezaka ny tena hoe mba hanana an'le miezaka anao politique professionnel ary manana an'le posture zay indrindra malaza de malaza ary mafana de mafana am'izao tsika miteny zao ny tsy fandripalemana any ambady finandrahana any miakatra makany malaimbany tonga atrany akavandra voakasika avokoa zany ny begidro tonga any abelinty iny tena raha ny filazan'ireo be ny tanàna ampirinasa ao amin'ny ireo toerana voalazo ireo dia tena andiana jiolahy mitondra fedina mahery vaika am'izao tsika miteny zao ny tenin'ny voalohan'ny repoblika tamin'ny fotoan'androny fa dia anisan'ny lara-pahamehana ho azy ny fifehezana ny tsy fandripalemana eto Madagasikara mivoaka mihitsy tamin'izany fotoana zany na ny helikoptera vaovao na ny pusinomby nresana tamin'izany vanim-potoana zany renjato nresana ihany koa ny drone anarana fa hatreto aloha zany de tsara ny mahalala toboko lasy toboko vavy fa mama ivay ny tsy fandripalemana andrenjato am'izao tsika miteny zao io moa zany de karazany ohatrany hoe kitro malemy mpitondra fanjakana io satria ny tena marina nge manany helikoptera mahafinaritra fa mifahaizana mampiasa azy nge ny zava-dehibe satria tsy misy helikoptera manidina mihitsy nge raha tsy amin'ny vanim-potoana pifitianana sy vanim-potoana pitokanan-javatra zay ihany misy helikoptera ary reo helikoptera reo raha zany de nanaovana amboletra mihitsy tao amin'ny ACM tamin'izany fotoana zany ny aviation civile de Madagasikara hoe tsy maintsy enrôlenareo reo fa an'lehibe reo ary tompon'ny premier ministre sy minisy ny teran'ny atitany ny tompony reo satria zay moa le fifanarahana teny Antsahadita tamin'izany fotoana zany de ny safidin'ny prime ministre sy ministeran'ny atitany ny candidat Rajoelina tamin'izany fotoana zany de lasa ny izy de tena nanaovana antsojay mihitsy zany ny havana tao amin'ny aviation civile de Madagasikara de reo enrôlé reo le izy rehefa enrôlé le izy omena mivoaka malagasy reo rehefa lany aiza zany re tompoko misy an'izany ve zao mitranga amitsika miteny zao sa ahoana ny fandehan'ny marina eo amin'ny fiainan'ny firenena fa de eo tsika moa mahita izy rehefa mandeha zany lafiny zany fa ny atao hoe Madagasikara nge rehefa tena dinihany Madagasikara ny zone roa zany de ny tapany atsimo de ny ilany afovoany andrefana Antananarivo de ny ilany andrefana Madagasikara iny zay no atao hoe tsy fandripalemana eto Madagasikara zany raha ny alatrombony resahana ary morany no manao ny cadriaziny zany nefa moa tsy resaka stratégie am'izany eto tsika fa anjarandrareo zao no mitondra de izy no mijery ny fomba atao am'izay fa ny vidy vedette rapide ohatra ny fanjakana teo aloha vaovao be vidy anankiray izy tamin'ny Amerikana de nomen'ny Amerikana cadeau anankiray de zany zao ohatra mipetraka fotsiny ao a Sainte Marie tsy isy casual nampidonana azy nefa ny bois de rose raha ny fandehan-javatra amitsika miteny zao de mirongatra indray fanondranana bois de fikapana sy ny fanondranana de anjarantsika ny mandinika azy tsahivina moa fa ny secrétaire ny commande gendarmerie de ny teniny amin'ny hoe misy izy no ny teny misy manam-pahefana ao ambadiky ny asan-dalo ka ny faniritsika de mba tsy izay ny tranga any amin'ny ilany andrefana atsimo andrefana am'izao tsika miteny zao iny fa de tena mitaraina reo be ny tanàna tsy matory an-tanàna intsony ny olo-pirenena malagasy am'izao tsika miteny zao ary zay no hitondratsika azy eto atevitra zany
aty hevitra zany ary atao anatin'ny fandarana resao aloha moa tsika am'izao tsika miteny zao ndrenjato iverenako kely angambany amaranantsika azy indray amin'ity alina ity ny makasika ny hetsika ataon'ireo vondrony parlementaire mivondrona ao anatin'ny groupe panorama dia ny antoko politika fito amby telopolo sy ireo olombofidy ifotony indrenjato. Miala sasatra kely moa zany amin'ity herinandro ity ny antony dia mamelo mafy ny gripa sy ny etsetratsetra eo ihany koa ny fandaminan-draraha anatiny ary amin'ny heriny zany tsika dia mijery ny fomba natotsana izany ny Antsirabe ary dia mbola misy indray zany ilay fandarana manokana miainga avy any Antsirabe amin'izay vanim-potoana zay fa efa manomboka lina amin'ilay fomba fanaovana politika vaovao eto Madagasikara ny vahoaka satria efa manira tena ny mpanao politika sy ny parlementaire ary zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny firenena zany. Tompoko lahy sy tompoko vavy dia izay indray no mamarana ny fandarantsika amin'izao alina izao. Fandarana resao aloha vokarin'ny televiziona MBS arahantsika isaky ny larobia alina ary ny zoma alina tahaka izao. Mankasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy mametraky ny mandram-piona indray isa-tokantrano. Mandram-piona indray njato. Veloma tompoko.